fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra voninahitra ho an'Andriamanitra miarabantsika tonga soa ato amin'ny volana martsy mandritra nyity volana ity isy tanan'Andriamanitra mihetsika amonjy ny vahoaka ny mahajanga amonjy ny vahoaka ny Andriamanitra tonga ny fotoana amonjeny Andriamanitra ny vahoakany hovonjeny isan'ny mpianakaviana ny olona hovonjeny hatramin'ny jiraninao manodidina ary hovonjeny isan-tanàna ary ianao rody be anantona an'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana ny planiny famonjena tompoko dia famonjena fianakaviana azadino fa fianakaviana ny namboarin'Andriamanitra voalohany teto an-tany i Adama dia nasiany Eva tao dia nomeny zanaka ireo dia ireo fianakaviana ireo amin'izay no niely ao amin'ny Exodosy 2:20 andininy 7 dia hoy Jehovahandriamanitra tamin'ny Mosesy hoe mitenena amin'ny fiangonana dia amin'ny zanak'Israely mba samby aka zanak'ondry iray avy ny isan'ny mpianakaviana dia ny isan'ny trano dia io zanak'ondry io zany ozy zanak'ondry ray taona ary tsy misy klem ary hovonona io izy ary ny ran'ilay zanak'ondry atao eo amin'ny tolam-baravarana sy amin'ny tatom-baravarana fa ho avy Jehova andringana ny olona amin'ny tanàna ka zay rehetra namono zanak'ondry ahitany rano zanak'ondry eo amin'ny tolana sy amin'ny tatom-baravarana dia zao tsy ho tonga ao ny fandriganana tsy izy io zanak'ondry voalaza ny Exodosy 12:3 io fa tandindony Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 1:26 dia hoy ny Baiboly hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotany zao tontolo izao mantsy an'i Jesosy i Jesosy Kristy no zanak'ondry natao an'ny isan'ny mpianakaviana hatramin'ny mpifanolo-bodirindrina aminao satria hoy ny Baiboly amin'ny Exodosy 12:4 hoe raha vitsy loatra ozy ny ao anatina trano anankiray dia hitambatra ao amin'ny mpifanolo-bodirindrina amin'izany hoe hatramin'ny jiraninao dia voakasiky ny famonjena azonao tongava amin'ity volana ity ny fianakaviana ray manontolo ato an-trano ianareo mianakavy ato an-trano ny jiraninao resao andao tonga ao anaty fivoriam-bavaka andray ny famonjen'Andriamanitra maro amin'izao fotoana izao amin'ny fianakaviana tsy mifankahazo mpiray tampo tsy mifankaty mpianadahy tsy mifankaty mpirahavavy tsy mifankaty mpirahalahy tsy mifankaty mpianaka tsy mifankaty mpiavana mifampiavonavona mifampitory any amin'ny fitsarana mifamosavy nefa olona mifanapatsinay nareo mianakavy ato an-trano tian'Andriamanitra hovonjeny andao hifampitaona anantona an'i Jesosy amin'ity volana martsa ity ny volana fahatelo amin'ny taona 3e mois isa ara-paminaniny zany ny isa telo dia isa ara-paminaniny isa monjena Andriamanitra anao hananganana Andriamanitra ny fianakavianao maro any keo amin'izao mitsipozipozy ara-pivelomana ao anaty fianakaviana fa raha samy andeha anantona an'i Jesosy nareo mianakavy ao an-trano io zavatra kely ataonareo dia tonga zavatra lehibe io asa fivelomanareo dia hitahina Andriamanitra nareo mianakavy ho tonga orinasa io ho tonga zavatra goavana io hitsinjovana Andriamanitra nareo mianakavy ho tahina hatramin'ny fianarany ankizy ho tahina hatramin'izay olona hiditra ao anaty tokantrano ary ho tahina hatramin'izay efa manana tokantrano tongava amonjy fivoriana fa ity volana martsa ity dia volana amonjena Andriamanitra ny fianakavianao zay ny napetraka Andriamanitra ao am-ponay sabotsy ary ao amin'ny tranobe ny kolotsaina
manomboka amin'ny 7 ora maraina mandrapita tao vavonan'ny andro. Famonjena fianakaviana, hoentony marary, hoentony manana olana, hoentony tapidalan-kale. Ianao zay fa nitahina ihany koa tongavy fa mbola te hitanao mihoatra Jesosy Kristy. Ankoatra zany tsy omby tsony ao amin'ny fiangonana fanany vonatra ny tany masaza rehefa lady. Dia napetraka Andriamanitra tao am-ponay ny hoany amin'ny kianja amin'ny tafony mahajanga na gymnase couvert. Manomboka amin'ny alahady 3 mars. Isaky ny alahady mandritra ny 7 alahady hatramin'ny alahady 14 avril. Dia isy vavaka tenin'Andriamanitra, famonjena, fanafahana, mitondra lohahevitra hoe famonjena ho an'ny vahoaka ny mahajanga. Ny fiangonana fanany vonatra dia tsy fiangonanay, fa fiangonany mahajanga mihitsy. Mahajanga ray manontolo afaka tonga ao hivavaka. Eny fa na dia efa manana toerana hivavahana azy ianao, tsy mialon-jafy izahay. Tongava isaky ny alahady ankoatra ny sabotsy ao amin'ny gymnase couvert amin'ny 7 maraina. Dia efa manomboka ny antsoantso fitadiavana n'Andriamanitra. Nareo mianakavy tongava fa isy nivavaka fametran-tanana tsirairay araka ny hitany ao anatin'ny Baiboly, satria Jesosy nametra tanana tamin'ny tsirairay izay nanantona azy. Nivavaka ho an'ny marary rehetra, ho an'ny marary tsirairay dia sitrana ny aretiny nivoaka ny demoniany. Andao anantona an' Jesosy fa Jesosy ny vahaolana ho amin'izao zavatra mahazo ny vahoaka izao. Jereo nge fa be dia be ny fampanantenana nataony olona taminao zay, aiza ihany reny? Inona ihany ny vokany? Jesosy no vahaolana ho amin'ny zavatra manjo ny vahoaka amin'izao fiainana iainantsika izao. FV famonjena vahoaka, FV fianakaviana voavonjy, FV fianakaviana voatà. Tahina Andriamanitra. Gymnase couvert manomboka amin'ny alahady zao amin'ny 7 ora maraina, famonjena ho an'ny vahoaka ny mahajanga. Ento jiaby fianakavianao, ento jiaby jaraninao, ento jiaby havanao, ento jiaby olona fantatrao. Ny sabotsy moa efa fantatsika fa fivoriana ara-paminaniana, fivoriana lehibe arahana tenin'Andriamanitra mikasika manokana ny fiainanao. Tahina Andriamanitra anareo mianakavy amin'ny 7 maraina tranobe ny kolotsaina. Manana ihany koa fotoana andraisananao izahay amin'ny andavanandro. Ny alatsinainy dia ny vehivavin'Andriamanitra Pasteur Josiah no mandray anao manomboka amin'ny 7 maraina dia efa manomboka ny fandraisan'olona. Amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 misy fivoriam-bavaka tsy maintsy hatrehany izay olona raisina. Aoriana ny fivoriana dia mbola mitohy ny fandraisana olona. Talata dia misy mpanompon'Andriamanitra mandray anao koa ao amin'ny 20 hatramin'ny 2 ny fivoriana dia aorianan'izay misy mandray olona. Zay te hiaona amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore. Alarobia indray ny fandraisak'olona amin'ny 9 maraina dia efa misy olona milahatra ao. Raha tianao ny voaray aloloha dia tongava hatramin'ny 5 maraina aza efa afaka milahatra ao ianao. Fa manjato ny olona raisina tompoka voninahitra ho an'i Jesosy fa mangetaheta famonjena ny vahoaka ny mahajanga. Amin'ny 7 no manomboka ny fandraisan'olona fa ny filaharana afaka manomboka na dia maraina be azy. Dia tsy maintsy mamonjy fivoriam-bavaka atoandro, miay ny fampianarana. Satria ny olona nanantona an' Jesosy tsy tonga ositraniny fa tonga hiaino azy sy ositraniny. Ka raha hiaona aminay ianao tsy maintsy miay ny tenin'Andriamanitra amin'ny 20 hatramin'ny 2 aoriana ny fandraisananao na alohan'ny fandraisananao. Alarobia fandraisana olona io. Alahoery ary lasana bavy. Tongava rehefa alarobia andre tenin'Andriamanitra hitahiny tomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sabotsy amin'ny 7 maraina maison de la culture. Alahady amin'ny 7 maraina gymnase couvert. Maro aminareo nanaraka ny fandarana hatramin'izay fa zao ianao voaresy lahatra, tsy mbola tary ianao fa mandray anao ampitiavana Jesosy Kristy. Famonjena ho an'ny vahoaka ny mahajanga. Tonga ny fotoana. Tahina Andriamanitra.
Exodosy toko faharoa ambin'ny folo. Exodosy toko faharoa ambin'ny folo dia ny andinin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Andinin'ny fahatelo. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry aka inona? Sotra tompoko. Iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, araka ny inona hoe zanakinina izy teo, araka ny inona? Sotra tompoko. Dia zanak'ondry iray avy no ho any isan'ny trano. Isan'ny inona? Zanakinina ho any inona? Sotra tompoko. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy malany zanak'ondry iray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy, jirany zany, tsy izay le jirany, voisin. Dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy haka araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy klema, inona hoe? Dia lahy izay iray taona no halainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro fahaefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity, dia amono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Aninona ny fiangonana? Amono an'izy io, amono an'ilay zanak'ondry, tsy misy klema. Zay. Ary analany ny raha ka antentiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tatom-baravarany trano izay ihinanany azy. Andininy faharoa ambin'ny folo. Fa andeha maka ny tany Egypta amin'izany alina izany aho ka amono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitra ny Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa, izaho no Jehova. Ary ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny raha aho, mahita n'inona? Raha n'inona io? Raha ny zanak'ondry. Dia andalo anareo ka tsy hisy loza andringana anareo. Raha mahita ny raha o Jehova dia n'inona fotsiny? Andalo ka tsy hisy inona? Loza andringana anareo. Raha mamelo ny tany Egypta ao. Andininy fasivy amin'ny roapolo. Ary noho ny namaton'alina namono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta, hatramin'ny lamatoan'ny Farao izay nipetraka teo ambony seza fiandrianany, ka hatramin'ny lamatoan'ny Baba izay tao amin'ny tranomaizina, mba amin'izay voalohany teraky ny biby fiompy rehetra. Andiny fahatelo amin'ny roapolo azafady. Fa Jehova andeha ameliny Egyptiana, ary raha mahita ny raha eo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolana roa Jehova dia handalo ny varavarana. Aninona? Ka tsy avelany hiditra ao an-tranonareo amely anareo ny mpanringana. Tiany Jesosy ianao. Hoy aho hoe tiany Jesosy ianao. Na iza ianao tonga eto, mety ao anatin'ny ady sarotra ianao ny afatry voalohany aminao androany dia zao, aza malahelo ianao fa tian'Andriamanitra loatra ianao. Tian'Andriamanitra ianao fa aza mamoy fo akory. Ary Andriamanitra ikarakaranao. Andray an-tanana ny zava-misy Andriamanitra. Miala tsiny aminao any amin'ny kikikako fa za dia efa io mihitsy aho. Hoy aho
hoe andray tanana ny zava-misy Andriamanitra hoe aninona izy enonareo fanazava ny planiny famonjena Andriamanitra raha sy anabavy dia manana planiny hamonjy ny isan'ny mpianakaviana ho tonga ao amin'Andriamanitra ny isan'ny mpianakaviana ny isan'ny trano ny namboarin'Andriamanitra voalohany teto ambonin'ny tany manko ny olona namboarin'Andriamanitra voalohany dia fianakaviana i Adama dia nasiana Eva tao dia nataony teraka ireo Kaina sy Abely dia napetraka tao amin'ny say edena ireo ho tahina ho karakaraina fianakaviana zany dia rehefa aveo i Adama sy Eva rehefa aveo i Adama sy Eva rehefa nanota dia noroana ny alatao say edena ny alatao say edena izy kanefa mbola tsy fohin'Andriamanitra izy fa mbola nitsinjovin'Andriamanitra ihany tetỳ aoriana taty amin'izay babony zanak'Israely 300 taona ny taona nahababo azy tao amin'ny tany Egipta natao hoe babo tsy afaka manao ny tiana ho atao andevo izy tao esclave tsy afaka manao zay tiany atao fa zay manandevo azy no mibaiko azy sy mandidy azy nefa ireo maro amin'ireo mahay zavatra maro amin'ireo mpanao trano satria ireo manamboatra ny trano be ny Egyptianina mihitsy miasa ho an'ny Egyptianina maçon ny akabeazan'ireo mpanjaitra maro kanefa tsy azo nivelomana zany satria andevo sy babo izy tian'Andriamanitra ho vonjena izy tian'Andriamanitra ho karakaraina izy tsy tonga dia le firenena ray manontolo ny tonga dia batainy hiala ao amin'ny fahababony fa ozy Andriamanitra hoe vonjeko isan'ny mpianakaviana reto olona ireto ary Andriamanitra monjy an'ity firenena malagasy ity amin'ny alalan'ny filazantsarany Jesosy Kristy tsy tonga dia ity firenena ity ny batainy fa izao isan'ny mpianakaviana no vonjena Andriamanitra ny fianakaviako ho vonjena ny fianakavianao ho vonjena Andriamanitra zay no natonga ny baiboly amin'ny Exodus 12:3 ho Jehovah tamin'ny Mosesy hoe mitenena amin'ny fiangonana ary Mosesy dia ny zanak'Israely rehetra samiaka zanak'ondry iray avy zanak'ondry ray taona tsy misy claim ny isan'ny mpianakaviana sy ny isan'ny trano dia ho vononareo ho zanak'ondry eo ary ny rany dia ataonareo eo ambony ny varavarana tatao am-baravarana sy eo amin'ny tolana anankiroa io zanak'ondry io dia tsy izy fa tandindony Jesosy Kristy izay ho an'ny isan'ny mpianakaviana sy ho an'ny isan'ny trano zany hoe nareo mianakavy ao an-trano tian'Andriamanitra ho vonjena enao mamanao papanao mpiray tampo aminao tian'Andriamanitra ho vonjena ary ato teo vonjen'Andriamanitra nareo mianakavy ato nareo mianakavy anao rano lava rehefa sabata sy alady anompo an' Jesosy Kristy halleluja hafa mihitsy zany rehefa nivavaka misy tady ifamosavy ifamono fa inao tsy mahay an'izany tsony ary amin'ny fivelomanareo tena milaza aminareo nareo mianakavy rehefa tonga ao amin'ny tompo io zavatra kely ivelomanareo tonga zavatra goavana eo na dia varitra kakapigeon kely aza ny nantomboany asianao anaranao fotsiny dia numéro téléphone anao 032 42 944 56 kakapigeon Olivia ohatra ino fotsiny nantomboany alatsiny raha misy mananarana ny fotany fotsiny ino ny antomboany dia sasany manodina paty ao dia sasany manamboatra sachet amina labozia tsy matory
dia sasany kopakopakafo, sasany tsy fantatra hoe manendy iny nitambaranareo mianakavy dia misoratra hoe capigeon olivia, dia sasany amin'izay manao livraison. Io fivelomanareo mianakavy somary kelikely io ho grossiste amin'inonareo. Alohany anaovanareo an'le asa dia mivavaka nareo fandray-tanana ao an-trano, tompo akinina aminao ty zavatra ataonay ity. Ny baiboly dia milaza hoe na dia kely aza ny andohanay dia ho lehibe indrindra ny hafaranay, misaotra Jesosy. Dia anao livraison anao dia mivavaka, tompo ataovy maro olona tiany raha tiany ihany. Raha misy olona mihinana an'ity, tompo ataovy mahita tsirony dia ataovy tamana, ataovy mikaiky anakay amin'ity numéro ty. Hitanao hafa mihitsy rehefa ao amin'ny tomponareo mianakavy. Laginina zany veloma lava raha lasana bavy laginina misy miano avy ianareo. Problème atsika koa manko nandray mandeha ho azy ny fiainatsika. Le zavatra ataonao tsy apetraka ao amin'ny tompo, tsy apetraka ao mambavaka, fa apetraka ao amin'ny Jesosy manomboka izao. Mifanarahatsarinareo mianakavy, mifanapitsarynareo mianakavy. Fa vao mahita anareo fotsiny ny olona dia moray isaina olona reto zany, mifankatia olona reto zany, mifanampy olona reto zany. Iny any dia ataony olona ohatra ianao rehefa mananatra ny zanany izy. Ianao dia tsy matahaka le olona ambadikatsy. Jereo ngery zareo ao hoe mifanampy endra mifankatia fampimeme, jereo nareo ato. Atsika ato ka olona voaozona atsika. Ny vita mihitsy hoe voaozona ry zareo. Tsy manana an Jesosy ianao ka. Vao tonga ny mpandringana mandringana dia maninona ringana. Alefa ny olona mifampisaviana potikinareo. Mitrosa zany satria misy olona mizory vavimbely hoe natafavoaka anay dia nitrosa vola tary, zay ny natafavoaka anay, nanandrana niditry nareo, boka nitrosa tao amin'izay. Lentokinareo tsy manana an Jesosy. Manomboka zao rahalahy, manomboka zao ranabavy, nareo mianakavy mila manana an Jesosy. Ho iaho hoe nareo mianakavy, sarotra ny le mandeha mivavaka rery io nanay ianao rery no mivavaka ao aminareo ao. Sa anao izy nareo manle mandeha rery satria tonga ty anao voky tenin'Andriamanitra, miova ny fomba fiainanao na ny fomba famindranao. Vao tonga ohatranao mandoalika mivavaka dia efa kian'ny olona sy omezany olona na ninona koa ary ty tany inona nazo an'ity miongakongana tsy fantatra hoe na nina mampitiandaka mihitsy izy satria ohatry ny hafahafa ny mahita anao ao. Ny olona tsisy miraharaha mivavaka, ny olona misakafo, isakafo ny olona mivavaka ianao, isakafo ny olona tsy mivavaka ianao mbola mikipy, ataovy malakilaky la teo vavaka anao. Ianao tsaratsara ny olona ianao ao an-trano. Ataovatra zao ny tananao raha mino an'izany ianao, tsy zany zava-misy. Vao mandeha ny fandaratsika dia ianao ny tenen'ny olona volana, fandaranareo malaky sa vako tele io, vako zay zavatra mahazo anao. Izy rehetra ao an-trano mikontra anao rery, hitambarany zareo rehetrarehetra ao an-trano ianao rery, tsy entre deux tsony fa tsy fatareo entre firy. Dia mahay tenin'Andriamanitra tampoka eo izy mianakavy manonona verset zany anatin'ny baiboly ao koa ne misy an'izao fa tsy haiko aiza misy an'iziny zany ny ataon'ireo miresaka aminao. Dia mivonto ny fonao satria ianao rery contre iny izy rehetrarehetra io. Dia pasternareo koa zany mampianatra ny ampafolo-karena io dia manao an'izany koa zany nareo any. Dia zao koa, dia zao koa, dia zao koa, maro be zavatra resahany. Fa rehefa io ny voavonjo mahafinaritra, mahafinaritra. Salanay mianakavy ao trano zao mivavaka daholy, midy ny tranonay rehefa sabata, midy ny tranonay rehefa lahady. Mitadiavanay ihany moa fa tsy ahitanay. Hitanao mihitsy hoe hafa mihitsy rehefa samy ao amin'ny tompo. Ny tenako moa zany ny aina tamin'ny zay aretina zay ary rehefa araky ny efa voalazan'ireo le vadiko amanjanako ireo fa rehefa niditra tao amin'ny ray aman-dreny ny lehilahin'Andriamanitra tao amin'ny birao zay dia tsy niandro fotoana fanazavana tsony izy nahita ny fisehon-javatra tao fa tonga dia efa hoe tsika miasa. Fa dia vao ny teny izy namototra teny tamin'ny vavany
de efa nioka za nandoa de zay zany no zava ery natsapa zany fa ohatra ny maivana ny zavatra rehetra naharary sy nyvesatra tao anatin'ny kiboky sy mivatako tao ka manomboka zao anao izy de andeha mitongotra anao anakiroa amonjy ny toerana zay nakananao teo ny batananao teo de rehefa vita moa zany ny mivavaka fanafanana taony tao de nampitsanganiny zaho nasainy nanetsiketsika ny tongotro de afaka netsika tsara nampandehanina mandana anao mamonjy ny toerana misy anao jerevana ray aman-dreny de nandeha zany namonjy ny toerana kenenana tsy nytantanana tsy bataina tsy nanana fa tonga de nandeha afaka nandeha raika nakenen'ny toerana zay nisy de zao zany zao de fa verina amin'ny ny fahasalamako teo aloha ary sitrana tanteraka am'izao ary efa miasa am'izao fotoana de amperinasa zao zaho no nalaina feo zao zay Fianakavy tany ampiasana no nalaina feo de faly ny tenako fa efa normal tsara zany zao de afaka miasa tsara zay de voninahitra zany ho an'i Jesosy rehereha. Vezinareo tonga eto avy amin'ny belanana de avy alinareo maheno amin'ity fiangonana ity avy amin'ny belanana nareo mahita amin'ny tele avy amin'ny canal satellite afaka mitsangana tsy mahay mitsangana ampitsanganana izy vo afaka fa tsy mahavita mitsangana rery inona dao io ny fitsaboana efa nataonareo efa natalo fanompoatsany kely nareo na tsy mitsotra de tsy mandray zavatra fa maneny nanotomotra anao tao anao ambony mila mitsotra tsisy fanafody gasy any tsisy satria nandalo kely fotsiny izy ny anaranao Maria avereny zao vavaka zao Jesosy mamelany eloko fampanota ao manandrafo aho fanompanao aho amin'ny anaran'i Jesosy amen. Raha io mivavaka ao an'ity vehivavy ty fanako miarimba izy mahiala ao anatiny ny mosa miala ao anatiny robashakaya mama zendelele roboshakaya mialato miarimba izy mialato mihiala ny satana didiko ny fanamaloto hiala tato zao amin'ny anarany Jesosy marteo dia ny satana hiala tato miara ny fahafatesana sy ny fanamaloto rehetra miala aoka misolo tao vaovao ny soko ny tao azy création na tao vaovao vitanao izany Jesosy amin'ny anarany Jesosy sitrano izy miainaky sokavana vavany miaina anarany Jesosy taovako zao mitongotra anao izaky sao arenany tsezaky tianao ne Jesosy tsangany tsangany anao
Zavatra mamboarina Andriamanitra intsony zaka tsy ampy io fa mparento zaka tsy ampy tsy misy zavatra mamboarina intsony tenena hoe zaka tsy ampy io fa mpare tsy mety zaka tsy ampy io fa mpare zaka tsy ampy io fa mpare fanesena tsy nomeny anao fotsiny fa nomenynao ao amin'ny Jesosy Kristy. Vongoty kakaitriny zao raha nakapetrana an'igny mosoara igny zao afaka any le mangosongosoka aminay kony goty soasoafaka mbola tsy miova Andriamanitra ny isa-pianakaviana izy mety ao anatina fianakaviana misy ozina ianao ozina diabeta nareo mianakavy ao dia diabetika daholo na ihany koa tratran'ireny asma ireny na ihany koa zay vehivavy ao tsy misy hoe manana tokantrano vanina zany fa miteraka anankiray na miteraka anankiroa dia ialan'ny lehilahy Andriamanitra dia Andriamanitra ny isa-pianakaviana tongavy amin'ny asabotsy avy zao etsy amin'ny maison de la culture manomboka amin'ny 7 ora maraina mandra-pitatao vovona ny andro fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny isa-pianakaviana tao amin'ny havanao tao amin'ny zanakao hoeto hatramin'ny zafokelinao ihany koa ary eto hatramin'ny vadinao mety ozy izy ianao hoe zangy ao anatin'ilay fianakaviana amin'ny sarabazany mety ianao ny solotena ny olona ao anatin'ny fianakavianao mitongava mba andraisan'ny fianakavianao famonjena izany ny alady kosa indray ao anatin'ny 7 alahady etsy amin'ny gymnase couvert akaiky ny lycée Philibert Tsiranana ka manomboka amin'ny 7 ora maraina hatrany ka hatramin'ny 12 ora atoandro izany ny alatsinainy kosa dia vavaka fivadikanina manomboka amin'ny 7 ora maraina sady afaka mandray anao ny tena koa misy ihany koa ny vavaka fanafahana ny alarobia kosa indray iarana amin'ny lehilan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina manomboka amin'ny 7 dia efa afaka mandray anao ny tenany fitombavaka manomboka amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 2 ora tolakandro samy tahin'Andriamanitra tompoko fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fanany voninahitra iaranao amin'ny lehilahin'Andriamanitra
Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra.